Saotranao zay Andriamanitra ray eo raha nahazo ty fotoana ity zahay irejesanay momba ny fanambadiana sy ny tokantrano kristianina. Saotranao zahay satria mampahasiahy anay ny mahazava-dehibe zany zavatra naorinao zany, raha fiarahamonina naorinao mba hasambatra anay ary mba hahatonga anay koa ahay hikolokolo zany sy haro fahamasinana zany tahaka ny erak'Andriamaso. Koa dia mampianara anay ianao amin'ny alalan'ny tsy lahateny ity, ahalalanay tsirairay avy ny lanjany zany sy ahazoanay fiangonana koa hamantatra ny andraikitrinay hiarovanay ny fahamasinan'ny fanambadiana, indrindra amin'izao tontolo iainanay ankehitriny zao, izay tontolo miditra amin'ny fahavetivetana ary mampirosofahana ny fanambadiana. Koa dia nifapetraka aminarinao Jesosy iresaka eto mba ho voninahitra ao ary ho tarihinao fahasoavana anay. Amen. Ny anjarano soloapeto anjaran'olona ihany izy fa fisolo-toerana ao dia ny hoe ny fanambadiana sy ny tokantrano kristianina. Ka toy izao zany no hindesana nyty resaka ity. Zaraina roa ty resaka ty lahateny ity dia voalohany iresahana ny fanambadiana ary ny fizarana faharoa iresahana ny tokantrano kristianina. Ao anelalelan'izany rehetra zany fanazavana ireo fizarana roa ireo dia ho resahana ny fampianaran'ny baiboly momba ny fanambadiana, ny fiandohan'ny fanambadiana, ao ny sary anohatra ampiasain'ny baiboly fanambadiana, anatin'izany Jehova vadin'i Israely, Jesosy vadin'ny fiangonana. Resahana koa ny fampianaran'ny Loterana momba ny fanambadiana, ao ny hevitry Dr Martin Luther momba ny fanambadiana, ny foto-kevitsika Loterana momba ny fanambadiana. Dia ao amin'ny fizarana manaraka koa dia ho resahana esendaniny zany ny sarisary fanambadiana, hanavahasika hoe fanambadiana vereo sasarisariny. Dia amin'ny fizarana faharoa isika dia resaka bebe kokoa ny amin'ny tokantrano kristianina, ny fandraisan'ny mpivady ao an-tokantrano, ny asa misiona napetraka Andriamanitra ho tanterahan'ny mpivady ao an-tokantrano ary ny andraikitry ny fiangonana manoloana ny fanambadiana. Zany no nizarazarana ity lohateny ity, kanefa mialoha zany dia tsara ny hamakiako ny perikopa fototra hanorenana izao lahateny izao izay hitasika ao Efesianina 5:5-7 ary Genesisy 1:7-20, ny 2:2-7 moa isorony mpamaky teny teo fa novakina teo ka dia sy vakiko tsony. Toy izao voalaza amin'ny toevolazandreo perikopa fototra ireo, Efesianina 5:2-7. Naran'i Jesosy: ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny Tompo, fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana. Ary izy no mpamonjy ny tena, fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no hanekeny vavy lehilahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanorany tena ny hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany zany ho fiangonana masina, tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy siny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tian'ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tian'ny vadiny dia ny tian'ny tenany, fa sy mba nisy olona sy tian'ny tenany sy tian'ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika, ary noho izany lehilahy dia andao ny ray nisy ny reniny ka reny vadiny, ary dia ho nofy ray izy roa. Zava-miafina lehibe zany fa milaziny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Dia izany aza samia tian'ny vadiny tahaka ny tenany ireo lehilahy rehetra, aroka kosa ny vavy anazany lahy. Ny perikopa fototra faharoa dia ny ao amin'ny Genesisy 1:7-20. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoroany anazy,
lahy sy vavy namorony anazy. Ary Andriamanitra nisodrano azy hoe maroa afara sy miabesara meno an-tany ka manompo azy, ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay miesikesika ambony tany. Amen. Ireo no toperikopa fototra no renina ity lahateny ity, ka dia iroso amin'ny fizarana voalohany isika dia ny amin'ny fanambadiana. Ahoana ny fampianaran'ny Baiboly momba ny fanambadiana? Amin'ny fomba roa no anehoan'ny Baiboly ny fanambadiana. Voalohany, miresaka ny fiandohan'ny fanambadiana amin'ny alalan'ny famoron'Andriamanitra ny olombelona lahy sy vavy izy, ary faharoa, maneho ny fanambadiana ho sary anohatra ilazana ny mahafitiavana an'Andriamanitra, ary aompasika amin'ireo lafiny roa ireo ny fanazavana ny fanambadiana mba ahazoasika ny kendren'Andriamanitra aminy. Ny fiandohan'ny fanambadiana. Andriamanitra no nanoro fanambadiana araka ny perikopa fototra ny vakina teo, indrindra ny Genesisy toko voalohany 4:7-20 sy ny toko faharoa 7:20 hatramin'ny 4:20. Ireo anjinjo loatra maso ireo izay avy amin'ny loharano samy hafa dia samy milaza ny fanoren'Andriamanitra ny fanambadiana sy ny toetra manokana ananany. Ny fampitomboa ny taranak'olombelona amin'ny alalan'ny fiterana no resahina no lazaina ho andraikitra nomenan'ny lahy sy vavy ao amin'ny Genesisy toko voalohany 7:20 ary sy tanteraka izany raha sy amin'ny alalan'ny fanambadiana izay ikambanan'ny lehilahy ray sy ny vehivavy ray. Amin'ny toko faharoa 9:20 kosa dia ny hamen'ny banga eo amin'ny olombelona no kendrena amin'ny antony fanambadiana, araka ny lazan'ny tenin'Andriamanitra no vakina teo hoe sy sara raha irery ny lehilahy dia naovako vady sahaza ho azy izy. Feno ny banga eo amin'ny olombelona raha mitambatra ho rofo ray ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny 4:20. Izany hoe tonga amin'ny fahafenoan'ny olombelona amin'ny alalan'ny fanambadiana izay itambarany vehivavy sy ny lehilahy. Noho izany, ny antony nanorenan'ny fanambadiana dia fampitomboan-taranaka sy famenoana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy araka ny Genesisy toko faharoa 4:20 teo. Manamafy ity antony faharoa ity ny fampiasana ny teny hoe sahaza eo amin'ny 5:20. Ny voabolana malagasy sahaza dia dikan'ny teny hebreo hoe ezer, ka ny heviny dia famonjena. Ohatra, eo amin'ny Exodus toko 20:4 novonjeny Jehovah sy ho faty ny sabatry farao Mosesy ka nadia natao hoe Eliezera ny anaran'ny zanany. Idikany Eliezera dia Andriamanitra no mpamonjoko. Ao amin'ny Salamo 7:20, 9:20 sy 7:70 ary 1:20 io voabolana io dia lazana koa ny fanohanana ataon'i Jehovah amin'ny olony. Arak'izany ary ny vady sahaza dia manondro ny andraikitra sy ny vehivavy eo amin'ny fanambadiana. Ny vehivavy dia mameno ny banga eo amin'ny lehilahy, izany hoe mamonjy azy amin'ny olany fahabangana eo amin'ny fiainany, ka mameno zany banga zany mba ho tonga amin'ny maha olombelona feno sy tanteraka azy izy araka ny namoron'Andriamanitra azy. Raha lazaina mazava kokoa dia mameno ny siampy amin'ny lehilahy ny vehivavy, ka dia ny hevitry ny teny dia sy midika sy fameno ny lahy ny vehivavy, fa raha fameno izy dia sy mety satria ny mahafameno azy dia laharana faharoa izy amin'izany, fa tena mameno ny siampy eo amin'ny lehilahy misy izy araka ny teny fototra izay adika hoe sahaza. Sindrian'ny mpanoratra ny Baiboly mafy ao amin'ny fanambadiana ny fitambaran'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray ho mpivady. Ireo perikopa roa miresaka ny fiandohan'ny fanambadiana amin'ny Genesisy dia manindry mafy ny fisian'ny olombelona lahy sy vavy. Fikendrena roa sosona no hita ambadika izany. Voalohany, misy izo ny fahatanteran'ny famoronan'ny olombelona sy ny fitohizan'ny taranaka mifandimby. Ny faharoa dia ny lafiny fifandraisana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izay taratry ny fandraisan'Andriamanitra Trinité antoky ny fahariana sy ny fisian'ny olombelona. Ka dia amin'ny fifandraisany lehilahy sy ny vehivavy
no ampitiavana no itarafana zany fifandraisan'Andriamanitra Trinité zany, izay na dia samy manana ny persona samy mampiavaka azy aza dia mitambatra sy miombona iray ihany teo famorona olombelona, ka dia ny mpivady izay tambarany lahy sy vavy izay samy hafa no taratry zany fifandraisany zany. Araka zany ary ny fanambadiana dia misy lafiny ara-piarahamonina sy ara-pivavahana. Ny lafiny ara-piarahamonina dia ny fikambanana lehilahy iray sy vehivavy iray ho nifo iray mandritra ny androm-piainany ao anatin'ny fankatiavana sy ny fanompoana. Ny lafiny faharoa fanambadiana dia ny fiombanan'ny mpivady ao anatin'ny fahasamihafana izay symbole ny fifandraisan'Andriamanitra Trinité. Ary io lafiny ara-piarahamonina sy lafiny ara-pivavahana eo amin'ny fanambadiana io dia sy azo sarany, satria io no maha izy azy ny fanambadiana sy maharaka ny sitrapon'Andriamanitra azy. Ka raha sarahany reo fa ny lafiny fiarahamonina ihany no sindriana dia sy fanambadiana izany araka soatra masina fa fikambanana ranofo tsotra amin'izao. Ny lafiny ara-pivavahana amin'ny fanambadiana no mahatanteraka sy mihazona ny lafiny ara-piarahamonina, ko raha amin'ny kirosofana ny lafiny ara-pivavahana izany hoe ny mahasemboly ny fandraisan'Andriamanitra ny fanambadiana dia miova endrika ny lafiny ara-piarahamonina. Ary izany no hitasika raha nanota Damaseva tafasaraka tanteraka tamin'Andriamanitra ny olombelona dia satria sy taosony ilay fanambadiana taratry ny fitiavan'Andriamanitra dia ny korosofahana ny fanambadiana, satria ny lafiny ara-piarahamonina ihany no sisa ny ainan'ny fanambadiana tamin'izao fotoana zany, ka dia lasa loharanota izy tamin'izay fotoana izay. Ny faharoa, ahoana ny sary anehoan'ny Baiboly ampiasain'ny Baiboly momba ny fanambadiana. Jehova vadin'Israely. Teny miverimberina ao amin'ny testamenta taloha itsindry amin'ny bokin'ny Jeremia, ao amin'ny Ezekela, ao amin'ny Hosea ny hoe Jehova vadin'Israely. Ampiasain'ny Baiboly sary anehoana ny fandraisan'Andriamanitra sy zanak'Israely ny fanambadiany. Isaia 4:5-5, Jeremia 3:7-7, raika amin'ny 30-30, Ezekela 2:9-10, Hosea 2:4-4. Miorina amin'ny foto-kevitry ny fanekena ny fampiasana ity sary ity. Misy fanekena eo fanambadiana izay mafamalotra ny mpivady. Ino natao sary amin'ny fanekena nataon'i Jehova tamin'i Israely. Ao anatin'ny fanekena dia misy andraikitry roa antota. Vady mahatoky ho an'i Israely Jehova, ary Israely koa esendaniny sy mahisy manaza ny fanekena ka mipetraka ho vady mahatoky ho an'i Jehova koa. Tokapo ny fitiavana ao amin'Andriamanitra, fa sy miorina amin'ny hasaran'i Israely na ny hamaroany isa, fa miorina amin'ny maha-olom-boafidiny azy. Fitiavana manolotra fa sy fitiavana mandray. Fitiavana sy miova na dia sy misy aza faharosoan'ny olo-tiany. Hosea 3:3 sy manaraka. Fitiavan'Andriamanitra ny vahoakany dia maharitra mandrakizay, ka sy miovaova. Jeremia 3:30-7. Ary mandray andraikitra ny fitiavana amin'Andriamanitra. Nokarakarainy Israely satria tiany, novozeny ny olombelona satria tiany. Io fiesika mavitrika anana ny fitiavan'Andriamanitra io no antsoina hoe fanambarantenan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Zany hoe ny fanambarantena dia ny fitiavan'Andriamanitra miesika sy miasa mifandray amintsika olombelona eto amin'izao tontolo izao. Ny fanambadiana no sehatra tery hiainana isitrahany olona rehetra izany fitiavana izany eto amin'izao tontolo izao. Noho izany ny fandraisan'ny mpivady ampitiavana eo fanambadiana dia fanehoana ankarihary ny fitiavan'i Jehova Andriamanitra, ka dia natao hoe vadin'Israely Andriamanitra mba hilazana ny fitiavan'Andriamanitra ny Israely, ka sy sitiany raha manompo sampy na manambady hafa izy. Jesosy vadin'ny fiangonana. Tenin'Andriamanitra maromaro amin'ny soatra masina ny Korinthiana teo, ao ny Efesiana dia maneho ity tenin'Andriamanitra, maneho ity koa Jesosy vadin'ny fiangonana.
Ity dia sary anehoana ny fiombanan'i Jesosy Kristy sy fiangonana ny fanambadiana ao amin'ny testamenta vaovao. Ilanja ny fitiavan'i Jesosy Kristy ny fiangonany dia miseho amin'ny fanoloran'ny tenany hamonjy azy, fitiavana manolotra ny ainy ho an'olo-tiany sy vonona mandrakariva ny hanoko ny olo-tiany no fitiavana tao amin'i Jesosy Kristy. Zao na toko faha 20 toko faha 13 toko faha 10 toko faha 17 17 sy 18. Noho izany aporisina ny lehilahy ho tiany vadiny tahaka ny Kristy tiany fiangonany ka manolotra ny tenany hamonjy azy araka ny fiasana toko faha 5 faha 20 teo, mba ho masina sy misy siny izy. Sy tanteraka nefa ny fahamasinan'ny fiangonana raha sy amin'ny andro farany. Noho izany ny fiaonan'i Jesosy Kristy sy ny fiangonana amin'ny andro farany dia antsoina hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry araka ny Matteo toko faha 7 andiny faha 12 toko faha 20 andiny voalohany sy faha 17 toko faha 10 andiny voalohany sy faha 12 ary Apokalipsy toko faha 7 andiny faha 7. Ity foto-kevitra ity dia nitovozina avy tamin'ny testamenta taloha izay miresaka ny fahaserovany Jehovah ny Israely ho toy ny vadiny fahatanorany araka ny Isaia 7 andiny faha 4, Ezekiel 12 andiny faha 7 13 ka ho raisiny indray araka ny Hosea toko faha 2. Izany dia sary alohatra ilazana ny fiverenan'ny Israely tanindrazana ho tahaka ny Virgina hihaona amin'ny fofombadiny araka ny Isaia toko faha 12 andiny faha 5. Ny fampianaran'ny fiangonana Loterana momba ny fanambadiana. Horesahana voalohany amin'izany ny hevitry dokotera Martin momba ny fanambadiana. Azo fitiana toy izao manaraka zao ny fampianaran'ny Martin Luther momba ny fanambadiana. Voalohany, didin'Andriamanitra sy azo foanana ny fanambadiana ka ny fikendrena aminy dia ny fimbonan'ny lehilahy sy ny vehivavy ho ny firay izay na hanorina tokantrano, ny fiterana ary fiarovana amin'ny fahalotoana. Faharoa, ny fitiavana fanatitra ny tiavan'ny Kristy ny fiangonany loloha rano iporan'ny fitiavan'ny mpivady. Ivelan'izany dia tsy misy fitiavana marina. Manindry mafy ny masin'Andriamanitra ary fanambadiana Martin Luther ary mampifandray azy amin'ny famatorany Jesosy Kristy sy ny fiangonany. Ny foto-kevitry ny fiangonana Loterana-Malagasy momba ny fanambadiana. Manao ny soatra masina ho fototra aorenan'ny finoany sy ny fampianarana ny fiainany sy ny asany ny fiangonana Loterana-Malagasy. Noho izany, ny fampianarana soatra masina momba ny fanambadiana no ekeny sy arahiny. Raisy no fanamafisina ny voalazan'ny Baiboly ny soratam-panambadiana araka ny lalam-panjakana sy ny soratam-panambadiana omeny fiangonana. Lavy ny fiangonana Loterana-Malagasy tanteraka ny fanambadian'ny lehilahy samy lehilahy ary ny vehivavy samy vehivavy ary heveriny ho fahotana faratampony zany. Ny soratam-panambadiana. Eo amin'ny resaka soratam-panambadiana dia sy resaka lalàna momba ny fanambadiana eto Madagasikara aho satria tsy mpahay lalàna, fa no resahako eto amin'ny zanam-pizarana ity dia ny fandraisa ny fitiavana fototra iorenan'ny fanambadiana sy ny fanekena voasoratra. Amin'ny Baiboly dia tsy mifanohitra ny fitiavana sy ny ara-dalàna satria ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany dia misy lafiny ara-lalàna. Ekena fa fahasoavana no renan'ny fanekena kanefa tsy azo lavina koa ny fisializan-teny mandrindra ny fanekena. Zany moa dia hitasika amin'ireo lalàna ao amin'ny didi folo nomen'Andriamanitra atao tendrombohitra Sinay. Tsy ny fisipoka no sondriana amin'ilay rizan-teny fa ny teny fampanantenana izay mampisy fitokisana eo amin'ny andaniny sy akilany manao fanekena. Misy fifandraisana tahaka izany koa ny fanekena sy ny lalàna eo amin'ny fanambadiana. Ny lehilahy manana fahefana amin'ny vehivavy ary ny vehivavy manana fahefana amin'ny lehilahy. Kanefa ny fahefan'izy roa dia tsy misy heviny raha tsy atao am-pitiavana sy ny fanompoana na ajidy. Izany fitiavana sy fanompoana izany no votoatsy ny soram-panambadiana ka misy fifampitokisana sy fanantenana bebe kokoa noho ny fanambadiana sy voasoratra. Ny sarisary-panambadiana. Raha ireo rehetra ireo no voalazan'ny soatra masina momba ny fanambadiana, marina araka ny nanorenan'Andriamanitra azy, nataony hahasambatra ny olombelona sy hiainany ary
ahazoan'ny taranaka maro dia manao hoana koa ny sary-panambadiana iainan'izao tontolo zao azy. Izay no resahana amin'ny tsy sary-panambadiana ity. Ny fidiran'ota teto amin'izao tontolo zao dia nampiova endrika ny fanambadiana marina ho sarisariny. Reto avy ny sary-panambadiana vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra: ny fampirafesana, ny fijangajangana, ny fanambadiana lehilahy samy lehilahy na ny vehivavy samy vehivavy, ny vady lova, ny filana fady, ny sodomita. Ireo rehetra ireo dia sary-panambadiana ka raharahany soratra masina mafy dia mafy. Tsy ho azavaiko avokoa izy ireo fa ny horesahako eto dia ny fampirafesana sy ny fijangajangana ihany, satria io no voaresaka besaka ao amin'ny Baiboly. Ny fampirafesana, misy antony telo nahatonga ny fampirafesana hita ao amin'ny Baiboly. Voalohany, antony ara-taranaka. Ohatra, i Abrahama sy Agara ao amin'ny Genesis 2:12 manaraka, i Jakoba sy i Bila amin'ny 3:7. Ny bahatoerana tamin'ny Testamenta taloha ny faniriana ana-taranaka maro, ohatra amin'ny Genesis 3:7-12, ary heverina ho fahatanterahany fitahian'i Jehova izany. Ko raha momba na tsy miteraka ny vehivavy ao an-trano, dia ilay vehivavy vady ihany no mampirisika ny lehilahy hanambady ny andevony. Kanefa ny fananataranaka maro misoatra masina dia tsy misaraka amin'ny finoana sy ny teny fampanantenana nomen'Andriamanitra. Noho izany, ny faniriana hanazanaka maro dia tokony hapetraka eo ambany fitahian'i Jehova fa tsy atao ivelan'izany. Ka raha ivelan'izany izy dia mitory sy fahatokena sy tsy finoana ny teny fikasan'Andriamanitra ka fahotana eo anatrehan'i Jehova. Ohatra ny trangan'i Abrahama sy Saraha izay nanao ity fomba ity. Tamin'ny fotoana fahampanjaka ny fampirafesana dia antony ara-politika sy ara-toekarena. Izany tetika izany no nahatonga ny solomona hanambady maro. Ny antony fahatelo mahatonga ny lehilahy hampirafy teo amin'ny testamenta voalohany taloha dia ny faliana ny nofo. Ary ity antony ara-pilàna ity no nahazo an'i Davida mpanjaka tamin'ny fiarahany tamin'ny Baseba araka ny Samuela 2:12 manontolo. Ka asehon'ny Baiboly ireo tranga mamoa fady ireo sy ny hanamarina azy fa ny fitandremany taranaka tsy aoriana. Ary hita ihany ny vokatry izany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely, satria nahatonga ny fanjakana hisaraka ny fanjakana Joda tao avaratra, tao asimo sy fanjakana Israely tao avaratra dia ny fampirafesany dadabeny. Izany no mahatonga ny mpanoratra Baiboly mitantara koa ny voka-dratsy ny fampirafesana. Ny lalàn'i Mosesy dia manjara mafy ny fampirafesana na inona antony mba tsy hampivily lalana ny vahoakan'Andriamanitra. Exode 4:3-12, Deutéronomie 7:20-20. Ny fizangazangana, ny firaisan'ny lahy sy vavy ivelan'ny fanambadiana no antsoina hoe fizangazangana. Io teny ny fizangazangana amin'ny voabolana fransay dia midika hoe fanovana endrika ny zavatra iray hamitahana olona. Araka izany ny fizangazangana dia fanovana endrika ny fanambadiana marina napetrak'Andriamanitra ka sary-panambadiana no ilazana azy. Ka ny mpizangazanga na lahy sy vavy dia mifamitaka eo am-panaovana azy. Zany dia zavatra iainana, satria ny olona fampisipasipa dia mifamitaka ary misaraka ny hafarany, satria ao ilay voabolana ny hevitry voabolana hoe fanovana endrika ny zavatra iray hamitahana olona, idika ny fizangazangana amin'ny teny fransay. Manoloana izany, hevitra ny soratra masina manjara ity fomba ity ao ny Exode 2:20 sy 7:20, Deutéronomie 5:8 ary ny Efesianina 5:5 sy ny sisa ny soratra masina manjara azy. Ny fisaraha-panambadiana, manjara ny fisaraha-panambadiana ny Baiboly satria mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Matthieu 5:3-30 ary 5:3-30. Matthieu 5:7-20, Marka 5:10-12. Lazain'i Jesosy ao Matthieu 5:7-15 fa noho ny hamafy ny fony olona no naneken'Andriamanitra ny fisarahana. Raha diny amin'ny alalan'ny fampianarana mba famelan-keloka
ny olana miseho amin'ny fiarahamoniny mpivady dia tsy misy antony ananamarinana ny fisaraha-panambadiana velively. Tasika moa ny fampianarana momba ny famelan-keloka izay tononontsika isan'andro amin'ny hataky nampianaran'ny tompo hoe mamela ny heloka ahy tahaka ny amelana izy meloka taminay, ka dia ny famelan-keloka no fe ny fitiavanana kristianina sy fitiavany, ka dia raha tarafina amin'ny famelan-keloka ny olana miseho amin'ny fiarahamoniny mpivady dia tsy mitarika amin'ny fampisarana fa ao ny famelan-keloka izay mandrindra azy, ka dia tsy misy antony anamarinana velively ny fisaraha-panambadiana raha ny famelan-keloka no hitarafana azy. Fe ny fizarana voalohany, raha rafitra masina na orin'Andriamanitra ny fanambadiana, nampiasaina ho sary anohatra ilazana ny fanekeny nataon'i Jehovah tamin'i Israely ny fanambadiana tamin'ny andro testamenta taloha, tanteraka tamin'ny fiangonan'i Jesosy amin'ny fiangonana izay fototra iorenan'ny fanambadiana kristiana io fanekeny io aty amin'ny testamenta vaovao. Noho izany njary filamatry ny fanambadiana ny fitiavan'ny Kristy sy ny fiangonana. Ny olana sisa ovahasika dia ny fomba fampiharana azy eo amin'ny tokantrano kristiana. Ny tokantrano kristiana, fizarana faharoa. Ny fandraisan'ny mpivady eo amin'ny tokantrano. Anisan'ny antoka isian'ny fanambadiana ny hanorina tokantrano. Ao anatin'ny tokantrano ny mpivady no miaina ny fanambadiana sy migoka ny tombontsoany. Ny horesana amin'ity fizarana ety dia ny fandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ao tokantrano amin'ny mahasary ny fiangonan'ny Kristy sy ny fiangonana azy araka izay hita ao amin'ny fiasanana toko fahadimy andiny faharoambiroapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Ny fiombonan'ny Kristy sy ny fiangonana no modely fandraisan'ny mpivady ao amin'ny tokantrano. Kristy no lohany ary ny fiangonana no tenany. Araka Efesiana toko fahadimy andiny fahatelo amby roapolo, Kolosianina toko voalohany andiny fahavalo amby folo. Izany foto-kevitra izany dia miorina amin'ny fanoloran'i Jesosy ny tenany hamonjy ny fiangonana sy ny fanadiovany azy tamin'ny alalan'ny batisa. Io asa-pamonjena roa io no nahatonga ny fiangonana ho vatantenan'i Kristy araka ny andin'ny fahatelopolo, ka adidiny ny mitia sy mamelona ary ny mitaiza ny fiangonana satria vatantenany araka ny andin'ny fahasivy amby roapolo. Izany hoe raikitra adidy amin'ny fiangonana Kristy amin'ny mahatenany ny fiangonana. Toy izany koa eo amin'ny tokantrano kristiana, natambatra Andriamanitra ao mofo ray amin'ny alalan'ny fanambadiana ny lehilahy sy ny vehivavy araka ny andin'ny faraika amby telopolo amin'ny Efesiana toko fahadimy teo, ka tokony hifanompo sy hifanaja amin'ny andin'ny fahatelo amby telopolo. Fifanompoana sy fifanajana no adidy apetraky Paoly ho an'ny mpivady kristiana amin'ny perikopa Efesiana toko fahadimy andiny faharoapolo sy fahatelo amby telopolo. Foto-kevitra roa no nakinana ny famporisihana. Voalohany, ny famoronana izay mametraka ny lehilahy ho lohan'ny vavy. Kolotsiana voalohany toko faha 12 andiny fahavalo sy fahasivy. Faharoa, ny famonjena izay mahatonga ny Kristy ho lohan'ny fiangonana. Atomboka amin'ny fanazavana ny Kristy ho lohan'ny fiangonana resaka satria izy no atao ohatra amin'ity perikopa ity. Ny mahalohan'ny fiangonan'i Jesosy dia mirona be dia be amin'ny asa-pamonjena natao ho an'ny fiangonana, fa sy amin'ny fahefana ananany amin'ny fiangonana, andraikitra fa sy fahefana. Izany hoe amin'ny mahampamonjy an'i Jesosy Kristy fa sy amin'ny mahampanjaka azy. Tsy fampianarany foron'ny Paoly apôstôly tenany izany, fa efa ny zava-nisy teo amin'ny fandraisan'i Jehovah sy zareo Israely. Anaram-boninahitra roa no ilazanan'i Jehovah teo amin'ny testamenta taloha, tompo sy vadin'i Israely Jehovah. Teo amin'ny tasinana fahizay, ny vehivavy dia kilasiana ho fananana lehilahy. Lehilahy ny tompo ary ny vehivavy no fananana. Vokany ny fandraisan'ny mpivady teo amin'ny Israely dia fiarahamonina eo amin'ny tompo sy ny fananana. Ka sy mahagaga raha iharany herisetra ny vehivavy nandrita amin'izany fotoana izany. Sy izany fomba izany anefa ny fandraisan'i Jehovah tamin'ny vahoakany na jewa teo aza ny fanekena izay nahatonga ny satan'i Israely eo amin'ny laharan'ny fananan'i Jehovah. Araka ny Jeremia toko faha 30 andiny faharoa amby telopolo, Ezekiela toko faha 2 andiny fahavalo. Ireo perikopa ireo dia ilazana ny fireketam-pony Jehovah amin'ny vahoakany tahaka izay misy amin'ny mpivady, fa sy dia miresaka tompo sy fananana loatra. Amin'ny andron'ny fanavaozina nefa dia miova ho vadin'i Israely ny anaram-boninahitry Jehovah fa sy tompon'i Israely, araka ny Hosea toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo, hoe raha mbia amin'izany andro izany hoy Jehovah
dia ataonao hoe aho vadiko fa sy ataonao isony hoe balako. Ny fomba fiteny hoe vady Israely dia mifono fikarakarana ka ilazana ny fomba fikarakaran'Andriamanitra ny olony amin'ny androm-pahasoavana ahatongavany Mesia. Ny antony nazavany izany etoana dia nambara amintsika mpihaino fa ny fomba fiteny hoe Kristy lohan'ny fiangonana dia manindry ny fitiavana sy ny fikarakarana ny lobam-vozy eo amin'ny androm-pahasoavana. Loha mandray andraikitra mikarakara ny tenany fa sy loha manjakajaka amin'ny tenany. Izany fomba nizova izay tanteraka amin'ny asa mandraikitry ny Kristy izany no modely amin'ny fandraisan'ny mpivady kristianina. Ko raha miresaka i Paoly eto amin'ny perikopety hoe fa ny lahy no lohan'ny vavy dia sy resaka mahalahy sy mahavavy na matanjaka sy fanakamalemy fa manindry ny fitiavana manolotra miezaka mandrakariva hanome lanja ny vavy ao anatin'ny famenoana mirindra eo amin'ny mpivady. Marina fa amin'ny teolozian'i Paoly ny fanambadiana dia sy fiombonana ara-nofo ihany fa sary ny fiombonana ara-panahy eo amin'ny Kristy sy ny fiangonany. Ny andraikitra napetraka amin'ny tokantrano kristianina. Ny fanadihadiana teoria aloha dia manambara amintsika fa sy raha fiarahamonina fotsiny ny fanambadiana fa misy andraikitra napetraka aminy. Ao anaty izany andraikitra izany ny fiombonan'ny mpivady ny firay taratry ny fiombonan'Andriamanitra amin'ny ray telo sy ny fiombonan'i Jesosy Kristy amin'ny fiangonana. Anjara asa misonan'ny mpivady ny mihazona izany fiombonana izany amin'ny alalan'ny fitiavana manompo sy ny fitiavana manaza mandra-pahafatiny. Eto amin'ny tsiteboka ety no mahazava-dehibe ny tokantrano kristianina satria sy fiombonana ranofo tsotra amin'izao fa misy lafiny fisolohatena an'Andriamanitra pahary sy Jesosy Kristy mpampiavana ary ny fanahy masina mpampiray. Ny misona faharoa dia ny fiterana sy ny fanabeazana ny zaza nateraka. Anisan'ny fehepetry ny fambeazan'ny fanambadiana ny fiterana teo amin'ny tontolon'ny testamety taloha. Sodranona men'Andriamanitra ny mpivady rahateo zany ao amin'ny Genesisy 1:7-20 izay no hamafisina ao amin'ny toko 7:1. Kanefa kosa io sodrano io dia mikasika ny fampitomboan-taranak'olombelona ihany izay lasa zotra ifampitohizan'ny farasina koa atsy aoriana araka ny Genesisy 3 sy ny manaraka. Nareniny Jehova izany tamin'ny alalan'ny sodrano fiterana nomeny an'i Abrahama izay nampiova hevitra ny fiterana ho fiaraha-miasa amin'Andriamanitra hanantanterahany fikendreny momba ny olombelona. Nanomboketo ny fiterana dia mpiarahana amin'ny fanabeazana ny zanaka ho amin'ny fitiavana sy fahatahoranan'i Jehova araka ny Deutéronomia 4:4-5. Eo anatrehan'izany ary amin'ny alalan'ny tokantrano Israelita no anatanteran'Andriamanitra ny teny fikasany momba ny famonjena. Raha izany no andraikitry ny tokantrano Israely, inona koa no andraikitry ny tokantrano kristianina? Lafiny roa no ijeren'ny testameta vaovao ny misy ny tokantrano kristianina. Ny lafiny voalohany dia mifandray amin'ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra izay mitaky fahateraham-baovao araka an'izao na toko 7:7 manaraka sy marika toko 10:7-20. Manoloana izany, ny tokantrano kristianina dia manana didy amin'ny fanabeazana zanany ho tonga olom-baovao mpandovan'ny fiainana mandrakizay. Ity lafiny ity dia manindry mafy ny mahafiangonana kely ao anatin'ny fiangonana lehibe ny tokantrano kristianina. Ny fitambaran'ny tokantrano kely maromaro no mirafitra ao fiangonana lehibe, koa raha rava ilay fiangonana kely dia mirodana ho azy ilay fiangonana lehibe. Noho izany, ny fanamaivana raha-panambadiana ankehitriny dia sindry lehibe ho an'ny fisian'ny fiangonana sy ny fanatanterahana ny misionany, ka tokony hoeritreretry ny fiangonana mafy dia mafy. Ny lafiny faharoa dia mametraka ny tokantrano kristianina ho toerana mpiharana ny fitiavana an' Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ny fiankonana sara rindra sy sara lamina no izoroana vavolombelona ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Ao anatin'izany fikarakarana sy fanabeazana ny zanaka. Ary ny ritoaly sika efa momba ny batisa dia manindry mafy izany. Ity lafiny ity angamba no azo anamarinana ny famerany isan'ny zanaka satria raha maro loatra izy dia sy tanteraka ny adidy masina amin'ny fikarakarana sy ny fanabeazana azy fa sy ny resaka ara-sakafo loatra araka ny teorian'ny firenena mikambana. Hoy Martin Luther, ny tokantrano no toerana naterahany kristianina ny fiansoany. Ka raha ao atokantrano no toerana naterahany kristianina ny fiansoany dia io no isarahan'i Jesosy azy amin'ny andro farany
ka ny fandraisany mpivady sy ny fitaizan'ny zanany no anajinana ny fiangonana satria izany no ao no anateterany voalohany fiantsona. Farany andraikitry ny fiangonana manoloan'ny fanambadiana. Sahaparaka ny voalaza sy aloha ary ny anjara toerany tokantrano kristiany eo fanatanterahana ny fikendren'Andriamanitra mba famonjena ny olombelona rehetra. Noho izany manana dia lehibe ny fiangonana amin'ny fiarovana ny fanambadiana sy vaona amin'ny fampianarana soatra masina. Ireto no sosokevitra omeny mpanoratra amin'ny fiarovana ny fiangonana fanambadiana. Tokony omena toerana bebe kokoa amin'ny fandarana asan'ny fiangonana ny fampianarana momban'ny fanambadiana sy ny fanohanana ny tokantrano kristiana amin'ny alalan'ny pastoraly sosialy fiangonana. Tokony ho entitra ny fiangonana amin'ireo mpanao raharaham-piangonana misy sarabady izay lasa modely rasy ho an'ny kristiana sy ny fiarahamonina. Tokony sy hanao fanelelanana an'ireo kristiana mangataka fisaraham-bady amin'ny fisarahana ny fiangonana, fa tokony hataony dia ny hanao plaidoyer amin'ny fisarahana momba itsiraraha ity mba sy hampalalaka ny olona isarabady. Tokony sy hiditra iara-miasa amin'ny fikambanana maro misy amin'izao tontolo izao izay mody mpanao asa soa ny fiangonana, fa mety hitarika azy amin'ny fanekena ny fanambadiana lahy sy lahy ary ny vavy sy ny vavy izany. Voninahitra Andriamanitra irery ihany anehitsy Lahateny ity hatramin'izao ko mandrakizay ara-ivavaka isika. Saotranao zay Andriamanitra fa nomenao fotoana malalaka iresahana ny fanambadiana. Zava-masina tokoa izany ka ny angatahany aminao dia ny ampianaranao na isan'andro alalan'ny lanjany izany, satria mifototra amin'ny fanazana izany ny ampaharitra ny fiainam-piangonanao sy ahavitany ny asa misonona napetraka ao aminy. Koa dia apetraka aminao izany Lahateny izany Tompo mba hamokatra zato heny ao am-ponay ary zay hitra sy fanaraka amin'ny sitraponao, ianao no hanongotra azy satria sy farifary izany. Saotranao Tompo. Amen.